Ny sarantsika kosa dia ny famotinana ireo lohateny songadina ao anatin'ny gazety so ivoaka amin'ny rapitso lohateny sy lohahevitra vaovao no aroso amintsika araka izany. Ny lamaody hoenty manomana sahady ny fiavian'ny ririnina no ety misoanao amin'ity herinandro ity. Ao koa ny karazana fehitenda sy ny fombafomba fitondrana azy ireny eny tenda na eny tsoroka. Ny sehatry ny fahasalamana dia amelabelarana momba ny magnesium izay voalaza fa tena ilain'ny vatana tokoa ka hanolorana anao ny voka-tsony izany eo amin'ny fahasalamana. Karazana fanontaniana fitsapana no hanompanany soa izany. Momba ireo vaovao mahaliana maneran-tany kosa indray dia ny bunker na irony trano fialovana tsy laitra ny loza voazanahary irony no anisan'ny ampahafantariny soa anao. Ny pejy fanabeazana dia iresahana momba ny antony mahatonga ny toman'ny zazakely sy ny fihetsika rehetra mety hahafantarantsika ireny ny manjono zaza. Mbola fanabeazana ihany koa ny torolalana ho an'ny lehibe amaliana ireny fanontaniana sarotra valiana apetraky ny ankizy madinika ireny. Ny ati-dokena na ny cervelle no votoatin'ny nahandro belabelarina amintsika amin'ity herinandro ity amin'ny fiteny frantsay. Ankoatra ireo nahandro vaovao entin'ny soa mahazatra anao. Ny latsoratra natao an'ny lehilahy kosa amin'ity dia iompana amin'ny firaisana ranofo izay voalavaza fa tsy fahafinaretana ihany fa miantoka ihany koa ny filindran'ny fahasalamana. Santionan-dahatsoratra ihany ireo fa ho hitanao anatin'ny gazety sola arana 5.7 ivoaka rapitso ny lohahevitra maro hafa rehetra mahazatra anao ao amin'ny soa. If you fall, I will catch you. I'll be where we wait.